tena fampisaviana izy amin'ny teny gasy zay ngambany tonga dia tranché tsika ao anatin'izay tsy lasa mitatra lavabe indray le izy zavatra nisy raha tadidinareo tamin'ny resaka tamin'ny latsinaina dia efa niteny hoe efa identifié hatramin'izy mihitsy hoe ity le sakafo probable dia taorianan'iny moa zany nanao andrana teo amin'ny expérimentation izy amin'ny teny frantsay hijerena hoe tena zay ve eto anivo ministère dia ny zavatra niraisina tamin'ny latsinaina satria tonga vao maraina be taty tamin'izay dia nalaina ny vomi an'le olona le zavatra navoakany tao anatin'ny inona moa ao anatin'ny vavoniny dia rehefa avy eo nalaina mihitsy le donut satria nanontaniana le olona dia donut ny problème dia rehefa avy eo nalefa ilay vomi aloha tamin'ny voalohany dia ny expérimentation moa atao amin'ny souris dia vao ninjectena atao anatin'le souris dia maty le totozo alongany dia rehefa avy eo amin'izay hoe inona ary zany satria be dia be ny sakafo tao anatiny dia nalaina le donut dia nisy voalavo kely anankitelo namena an'le donut fa vao nihinana an'le donut tonga dia nitsipaka maty zany hoe fantatra hoe fampisaviana tamin'ny alalana donut zany io zavatra io dia tokony tsy hisy tsony ny resaka polémika any ambadika any hoe reto anatin'izany efa miroso efa lasa lavitra be satria efa nalefa any amina laboratoire naovana le identification tsika zao hoe iny exactement le poison fa ny zavatra fantatra empoisonnement io vao fantatra ny teto ny niveau ministère fahasalamana izy empoisonnement dia efa nalefa ampifandreketana tamin'izay ny prise en charge satria misy prise en charge spécifique ny atao hoe fampisaviana efa nalefa ny protocole mba ahafahana manala n'izay poziny izay ao anatin'ny vatan'le olona ary efa misy moa ny antidote zay efa nalefa satria efa misy eritreritra hoe reto izy dia efa nalefa ao anatin'izay olona izay tsika miresaka zao efa anakifito zay nandeha nody tamin'le olona izay empoisonné tao anatin'ny ino misy teo tao anatin'le lanonana tsika miresaka zao mbola misy olona eo andala-pitsaboana ary inona fa ny fahafantarana an'izay hoe empoisonnement sy ny fanamafisana n'izay traitement anti-poison zay ahafahantsika mba hanafitra ain'olona ao anatin'izany ny zavatra mafisina eto anatiny eto dia raisin'ny fanjakana tanana zato isan-jato ny fandraisana tanana andreo olona eto tsika manana ny atao hoe fond d'urgence vao tonga le olona dia nalaina tamin'ny fond d'urgence dia rehefa avy eo isan'ny hôpitaly lehibe ny gera manana ny fond d'équité zahay dia niraisina atao anatin'izay fond d'équité zay raha ohatra ka misy olona milaza hoe satria hitako anaty tambajotra serasera milazaina mpandaovina vola dia manana compte Facebook dia tenenao anazy hoe iza le olona dia iza le nampandoa anazy fa tsy izay mihitsy ny instruction namena dia efa nitenena hoe raisina zato isan-jato ao anatin'izay ny traitement efa natao suffisant anatiny ao mba ahafana mitraité an'le olona mandra-patokan'izay izahantsika moa ny avitra an'ireo olona satria izay ny zava-dehibe manao ny afaka izay azony atao ny dokotera ao anatin'izay fanavotana anazy izay ingambany avy aty aminay dia important zany fahafantarantsika fa empoisonnement teto tao anatin'izay fahasaviana amin'ny teny gasy izy mora kely fa raha miteny ray hoe fanampizinana na mbola diplomatique be za fa misy mpansavy za mandehandeha anatiny na misavy olona dia nafaty olona zay zany teto Antananarivo ny zavatra andrakan'izy efa misy ahahina avy ao anatin'le fanajiajiana amin'izao fotoana izao na efa nisy ny sambosina monsieur le ministre manamafy an'izay tenyny andramatoa ministre ny fahasalamam-bahoaka izay ny tenako amin'ny hoe mizara roa mantsy le izy araky ny teny teo tsy averiko tsony le sakafo ve no simba sa fikarakarana ny ratsy sa poizina natao tao anaty sakafo dia lazaina ankehitriny araky ny teny teo fa fanapozinana ny ninana tao ny singa hafa zany nampidirina tao anaty sakafo tsotra zay zavatra zay dia mampiova ny fitondrana ny famitorana eto anivo ny gendarmerie sy ny polisy pirenena zay nampendreketina ny famitorana io mandeha dia mandeha ny famitorana satria miazakazaka ny fotoana na dia nisy ara ny fotoana tsy maintsy andrasana satria misy zavatra confirmation maromaro tato amin'ny fitiliana zay tsy maintsy natao ary mandeha par étape izy io ankehitriny zany dia mazava ny fitenenana teo fa fanampovozinana nininana tao no nitranga tamin'iny fotoan'iny ary ao anatin'ny code pénal zany dia crime dia tsy maintsy mandeha amin'izay ny famitorana efa misy voasambotra ankehitriny zay mitotalo 5 ary efa mandeha dia mandeha ny ankety satria zava-doza raha zavatra ohatran'izany misy ampolo maro ny olona namony ainy dia tsy maintsy jerena ary tsy maintsy fatarina ny marina dia sahako milaza aminareo fa efa mandroso any amin'ny fitadiavana ny marina ny ato amin'ny fanaovana famitorana ary tsy ho ela dia tsy maintsy anaovana filazana gazety ohatr'izao ihany
ny tena valin'ny famitorana atoato mihitsy zay ka dia ararotiko eto no miteny a zay manana zavatra ho lazaina dia eo ny amin'ny tobra tsy mandrava moa zany ny fobe mpiasan'ireo mpanao famitorana mikasika an'iny zavatra iny tadidio fa mampisavorovoro saim-bahoaka ny tsy fahafantarana ny marina ary zay indrindra no nahatonga ny filoham-pirenena na ny toromarika manokana ny anafainganana ny famitorana sahala am'izao ka dia miteny amin'ny vahoaka malagasy ny tenako hoe aokotsika ho tony iandry ny valiny fa tsy maintsy hitatsika ao anatin'ny fotoana fohy zany ny nahatonga nio fanampozinan'io mety ho antony maro disadisa mpiarahamonina eo anatrehan'ny tanora sy ny karazany na resam-pianakaviana na sahala am'izany efa tafiditra am'izay ihany fa misy moa ny secret de l'enquête zay tsy maintsy tazomina ihany fa dia miteny amin'ny vahoaka malagasy aho hoe aokotsika tsy ho voarebireby ny filazana isan-karazany fa fanampozinana ankitsy rano nataon'olona zay voafaritra anatin'ny didy amandalana no mitranga ny tany afaritra hafa tompoko azo amarina fa tsy mitovy amin'izay arak'izay efa voalazany Andriamatoa Ministra anankiroa zay zany hoe famosaviana empoisonnement no zavatra nitranga famosaviana zay mitarika fahafatesan'olona tafiditra anatin'ny politika fanjakana zay napetraky ny ministeran'ny fitsarana izany famonoan'olona zany ka dia tena hoentitra izahay eo amin'ny fampanoavana rehefa vita moa zany ny fanadadiana izay ho ataon'ny gendarmerie sy ny polisy pirenena dia hoentin'izy ireo anatrehan'ny fampanoavana ny raharasy izay olona mety ho voaroroy ao anatin'izay raharaha zay hijery izahay eo amin'ny fampanoavana ny vesatra izay mety hanjady amin'ny izay olona tsirairay hoentiny eo ny andraikitry ny tsirairay na ankolaka na mivantana mikasika an'izay raharaha zay dia apiditra amponja avy hatrany izay eo amin'ny fitsiarana eo amin'ny fampanoavana ary tena hoentitra amin'izy zay mety ho fangatana fahafahana vonjimaika ho ataon'ireo olon'ireo satria dia hisakana avy hatrany izay eo amin'ny fampanoavana. Tao anatin'le fety vile olona fisambotra reo sa hoe anivela mihitsy le olona dimy tao anatin'le fety ve sa fa anivela mihitsy tika ny manazava aminareo fa 5 reo olona nasaina tamin'ny fomba ofisialy nasainy ny tompopety zany moa tamin'izany fotoana zany dia reo olon'ireo indray no nitarika namana niditra avy ao ary ny karazaka sakafo niditra tao na dia efa voamarina ary zany araka le teny teo fa tany amin'le donaty no tena hita fa nisy an'le fanampozinana fa nisy olona hatrany amin'ny 9 mahery zany ny tao ary ny olo reny ny ato amin'ny namony ainy moa teo ihany ny marary eo fa misy olo-kafa koa zany tsy maintsy etefany ny fanadiadiana. Mahakasika ny fitsaboana tompoko inona ny hoe masitsivana ambaritana le non kritika dia manao hoe mitsivana arahana amin'izay hoe fitsaboana izay. Ny dokotera mpitsabo ao anatin'ny en fait izy io ny signy clinique an'ireo olona tsy normalement point de presse nataontsika fa tsy tena conférence de presse fa valiky prisina zany ara dia olona niditra tato amin'ny ministère tato amin'ny AGRany vao tonga kelikely dia tonga dia visy kely ny hoe tsy tanao kritika satria tsy na tonga dia manao trouble na conscience asa sahirana izy miaina na sahirana izy mitelo ohatran'izany dia tonga dia considéré-nao cas critique zany fa tsisy hoe cas critique numéro 2 fa jusqu'à preuve du contraire tout empoisonnement zany critique ano zany considéré-na critique foana satria misy fotoana izy io hipitrahany symptôme zay na tonga tamin'ny latsinainy efa niteny hoe zay olona rehetrarehetra nandena akany amin'ilay fety aza miandry symptôme hipoitra fa tonga dia manatona tom-pahasalamana ahafahana mandray tanana anao farak'izay ngy anao Fiziko angamba ny zavatra rehetra amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana izay tarihany Andriamatoa Filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny gouvernement Taray Manontolo dia mbola manamafy izahay ny fampiononana amin'ny fianakaviana rehetra izay namoy havana tamin'izao tranga izao. Dia eto ihany koa dia mbola manamafy ihany koa ny fankahirezana amin'ireo izay mbola ao an-dalam-pitsaboana. Dia eto ihany koa amin'izao tranga izay ataontsika hoe tena loza be izao satria dia namoizana ain'olona maro dia mankahiry ihany koa ny mpitsabo
izay ao anatin'izay ady mafy izay satria tsy mora ny tranga tahaka an'izao. Ankoatran'izay ihany koa dia vao nisy an'izao tranga izao dia tonga maro moa ianareo androany dia ankasitrahana ianareo rehetra mpanao gazety napita an'izao vaovao izao. Ny zavatra isan'ny dingana nataontsika koa tao anatin'izao ny zavatra nitranga izao dia miezaka zany ny tetonivo ny gouvernement tao anatin'ny fiaraha-miasa rehetra nanome vaovao tsy tapaka atsika amin'ny fotoana rehetra, nanome vaovao indrindrandrindra ny atotanisy. Dia eto ihany koa dia mbola manamafy an'izay fiaraha-miasa sy fangatahana fiaraha-miasa amintsika rehetra mba aokare mba le tena vaovao ofisialy marina no tokony avoakatsika amin'ny fantsona rehetra. Aina no resaka eto ka dia isorana isika rehetra satria dia hita mihitsy ny fijoroantsika rehetra tao anatin'izay famoahana vaovao vao marina sy marina amin'izao trangan-javatra izao. Zay zany ny tena hoe ary mbola eto manomboka eto ihany koa dia mbola mitoy ny asa amin'ny tandrifiny azy aby dia mbola miantso antsika rehetra hatrany zany ary tonga eto ianareo matoa tonga marobe eto dia mba ampiseho an'izay fiaraha-miasa zay amin'ny fampitana vaovao tena marina sy miainga avy amin'ny loharanom-baovao ofisialy. Ny ankoatran'izay ihany koa dia amin'ny anaran'ny gouvernement ray manontolo ihany koa no hoe anamafisana hoe tokony mba samy hitondra ny anjara birikiny raha misy eto dia manao antsoavo na olona mahafantatra loharanom-baovao na manana vaovao afaka anampiana amin'ny hitadiavana ny marina sy ahafahantsika mandroso faran'izay aingana ao amin'ny fanadihadiana rehetra dia antsony izy ireo anatona ny tompona andraikitra fa tsy hijanona fotsiny satria tena andraikitry ny rehetra ity tranga mahazo ity satria dia miatra manaina. Mahakasika ny ireo tany amin'ny faritra, ireo tany amin'ny faritra koa dia eto dia manamafy fa mitovy ny fandraisana andraikitra ho an'ireo tany amin'ny faritra. Zany hoe tsy hisy fifandraisana andraikitra mitanila sanatria fa samy mandray andraikitra daholo ary izahay rehetra zao dia mandray andraikitra akaiky ny mahakasika ny tany Tomasina ary mahakasika ihany koa ny tany Mahajanga. Samy hafa nefa le tranga satria araka ny tenenina teo fa tena fanapoizinana sy famisaviana mihitsy natao teto Antananarivo ary ny tany amin'ny faritra ihany koa dia raisina ny andraikitra tandrifin'ny gouvernement araka ny toromarika izay nomena Andriamatoa filoham-pirenena. Ny farany angamba dia nilazako foana hoe resaka voina dia andao ifanometanana. Andao izay manana loharanom-baovao dia izara izany amin'ny tompona andraikitra. Ary eo ihany koa ny tsy ambara-telo ny famitorana izay efa nilazaina teo mba samy hiandry am-pitoniana. Aleotsika hiandry am-pitoniana ny valin'ny fanadihadiana rehetra fa tsy hiteraka savorovoro. Zay zany no angatahana amintsika rehetra mba samy anana sy anajana isika rehetra. Izay kosa manome toky fa anome vaovao tsy tapaka izahay ohatra ny hitantsika angamba fa mandeha foana ny vaovao amin'ny fanomezana ny atotanisa isan'ora amin'ny fotoana rehetra dia mba ireny zany no voizintsika miara-miasa itsika ary matoky manana anareo mpanao gazety rehetra sy ireo fantsona rehetra mba samy anajan'izay. Azafady tompoko, misy le feo mandeha hoe lafarina efa ela ny viazan'ny fanjakana misy namoaka indray tsokosoka no antony mahatonga ny fanaposina anatsakafo tany amin'ny faritra eny afaka ambara amin'izay misy fanadihadiana mahakasika. Ho teneniko ihany na dia point de presse izy nitenenina teo rehefa nisy karazana balizy niteneny ny ministre ny serasera teo fa aza tambizitina amin'ny zavatra efa niteneniny ary nazava tsara intelo inefatra naverina angamba fanapozinana ny ninana tao avy aty ivelany. Ny sakafo nohanina tao tompoko dia sakafo nokarakaraina tsotra ara-dalàna ohatra ny fikarakarana rehetra fa nisy singa avy aty ivelany zay pozina mahery vaika natao tao anatin'le sakafo. Tsotra tompoko.